Aza mangorohoro ny fonareo, minoa n'Andriamanitra ianareo ary minoa akoa. Ao amin'ny tranony raiko misy fonenana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ary izay misy ahy no hisy anareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, koa ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny Raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, aseho ianay ny Ray dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny Ray. Koa ahoana no itenenanareo hoe aseho ianay ny Ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefa-nitenako no ilazako izany, fa ny Ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa aho fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa aho no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny Raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tiany Raiko, ary izaho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe: Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny Raiko tia azy, ary hankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny Ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny Ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny Ray aho, fa ny Ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny Ray, ary araka izay nandidin'ny Ray ahy dia izany no ataoko.